Nanaitra ny mpanara-baovao maro ny fahitana ilay Kianja Masoandro efa tafatsangana ao Anatirova. Raha ny fahitana azy avy ety ivelany dia ao ambadiky ny fiangonana natsangan'ny mpanjaka Ranavalona faharoa no nanorenana azy. Eo amin'ilay zaridaina fitsangatsanganana teo aloha, tsy afaka niditra nakasary tany anatiny moa ny mpanao gazety tonga teny an-toerana fa nosakanana teo am-pidirana. Tsy mbola azo akana sary mihitsy zany izay mibaiko azonay. Miteraka resabe vetivety moa ity fananganana izay tafiditra ao anatin'ny fanarenana ny rova ity. Maro ireo milaza fa manimba ny maha Vakoka ara-tantara sy ara-Kolontsaina ny ity fonenan'ny mpanjaka teo aloha ity, izany fanamboarana izany. Nilaza ny mpikambana iray ao amin'ny filan-kevitra siantifika misahana ny fanarenana ny rova izay tsy nitonona anarana fa tsy nankasitraka ary tsy nanaiky io fananganana io ny tenany. Nilaza izy fa famonoana lanja ny maha Vakoka ny rovan'ny manjakamiadana izany. Amin'izao fotoana izao dia misy ny fangatahana hanaovana ny faritra avo ny Antananarivo ho lasa vakoka maneran-tany, ary tamin'ny volana febroary lasa teo dia nisy ny taratasy nalefan'ny UNESCO izay nilaza fa mety hanembatsembana izany ireo fanamboarana maro atao ao Anatirova. Anisan'ireny ny fananganana ny Kolisea na koa ilay tranomboky. Nanazava ny jeneralin'ny Kolontsaina fa tsy hitetika asa toy ireny ankehitriny no mety manimba izany fangatahana izany. Fa raha ny tena zavatra mety manimba ny endrika ny tanàna ambonina Antananarivo dia ireo pilôna be dia be any télécommunication ireo, efa tsy izy intsony ireo. Io kianja foot synthetique eo Andohalo io, ireo trano vita amin'ny béton isan-karazany ireo eny ambony an'ireo, misy dobon'andrinany atao efa lasa parkine ao tapony ao daholo zaretraretra zany, ka tsy ho zay zavatra amboarina ao anatin'ny rovana Antananarivo akory no eritreretana fa hanimba an'izay fangatahana ho lasa vakoka maneran-tany an-tanàna ambony Antananarivo zay. Tsy ny rovan'ny manjakamiadana, tsy ny rovana Antananarivo. Rovana Antananarivo moa ny fiteny fa lapa manjakamiadana. Tsy io no anaovana ny fangatahana izay patrimoine mondial zay, fa ny tanàna ambony ray manontolo izay efa somary manano sarotra ihany ny fangatahana an'izy io satria maro be ireo zavatra efa tsy manaraka ny fepetra tokony hoarahana amin'ny maha Vakoka maneran-tany, ny vakoka maneran-tany anankiray zay. Raha ny filazany hatrany dia hitondra fanazavana mahakasika ity fananganana ny Kianja Masoandro ity ny ministra Serasera sy ny Kolontsaina.